fameloma-maso ny antoko tim tsy hisy intsony ny fangatahana lalana manomboka izao. Tandro ny filaminana ampiasain'ny mpitondra araka izay itiavany azy anakanana amin'ny mpanohitra. Ny herenana Brickaville fianakaviana ampoly ny ravatrano vokatry ny tsindra taona olona ambony. Tomboky lahy sy tomboky vavy misaotra anao hatrany manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao takariva ny sabotsy fa 20 ny volana Mey ny taona 2024 izao manolotra ny arabary manasanao sady anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Araka ny fanarahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary dia nisy ny fanambarana izay nataony antoko tiky Madagasikara mikasika indrindra ny didijadona izay mitranga eto amin'ny firenena ankehitriny no amafisin'izy ireo tao anatin'ny fanambarana araka izany fa tsy azo leferina intsony ny famoretana ny vahoaka malagasy anio ny heviny eto amin'ny firenena. Rarmano Menjanahary, Tokra Marla. Ampy zay ny fandeferana. Io no azo amtinana ny fampafantarana sy ny fanambarana izay nataony antoko tim taoriny ny fandavana ny etsika fameloma-maso ny antoko tao Antsirabe. Fifanajana no antony fangatahana saingy tsy mahatsapa-tena ny fanjakana ka ijoro iaro ny lalàna sy ny fahafahany Madagasikara ary ny vahoaka malagasy ny antoko manomboka izao. Tsy hisy intsony ny fangatahana alalana ary tsy maintsy isy ny famorina ireo mpanohitra rehetra amin'ny fanavotana any Madagasikara ao anatin'ny jadona misy eto amin'ny firenena izao. Fifanajana no neveriny tato amin'ny antoko tiky Madagasikara fananaovana ny fangatahana tany amin'ireo tompona andraikitra mahefa, fanambanina amin'ny valiny, fanaovana tsinotsinona amin'ny valiny. Noho izany dia raisinay ho fanapahana ny tady dokanga eo amin'ny mpanohitra sy ny fitondram-panjakana izao fihetsika nasehony fahefana mpanatanteraka teto Antsirabe izao. Manomboka izao zany dia tsy angataka intsony alalana amin'ny fitondram-panjakana ny antoko mpanohitra rehefa anao ny hetsika izay heveriny fa tokony atao anavotana an'ity firenena ity. Tsy andray fanapa-kevitra kamena izahay fa tsy maintsy hisy dinika sy fanamafisana ary fikonandoha ary fakakevitra amin'ny mpanohitra rehetra ny hetsika izay ho atao ary ho ampahafantarina anareo izany rehetra zany. Tsy midika akory raha ny foanana ny redynamisation antoko tiky Madagasikara raha mpitso dia hoe fahatahorana no niteraka an'izany. Sanatria mivava. Saingy kosa raha ohatra ka anao politika tsika dia ny intérêt na ny tombotsoa iombona ny rehetra, tombotsoa nasionaly no jerena fa tsy tombotsoa amina faritra anankiray. Eto zany dia ambara fa manomboka izao ny hetsika izay ho ataon'ny mpanohitra dia ho tombotsoa nasionaly. Ambara aminareo no itoy ny rara amin'ny fotoana manaraka izay mampety an'izany. Masina ny tandrazana. Rakotra mpitandro ny filaminana moa ny tao Antsirabe indrindra ny teo amin'ny manodidina ny Magro Avaratsena no kasaina anaovana ny fameloma-maso ny antoko tim efa nofoanana ity fameloma-maso ity satria tsy nomena alalana. Asinandria Malala, Tokra Marla. Na dia efa nifoana ny antoko tim aza ny fameloma-maso ny antoko tao Antsirabe izay saika antanterahana androany sabotsy dia mbola rakotra mpitandro ny filaminana ny Magro Avaratsena sy ny CDA vaty fotsy. Raha tsy haivina ny zavanisy dia tsy nanome alalana anaovana ny etsika fameloma-maso ny antoko ao amin'ny Magro Avaratsena ny solotena mpanjakana na dia fantatra izy ireo tsara aza afatoerana privé io Magro Avaratsena io. Taorin'izay omaly alina ihany dia efa nanapa-kevitra ny anafoana ny fameloma-maso ny antoko tim ireo biro politika sy ireo solombavambahoaka izay efa tany antoerana. Na izany aza nefa dia mbola rakotra mpitandro filaminana ihany tao Antsirabe androany. Ny tsapa amin'izao tranga izao dia manapirofo sy manamafy hatrany izao fihetsiny izao fa tsy mahazaka demokrasia ny mpitondra ankehitriny ary lasa fitaovana ara-politika ny mpitandro filaminana. Fitaovana politika satria ampiasaina amin'izay itiavan'ny mpitondra azy ny mpitandro filaminana. Raha tsy laza afa-tsy ny tranga tena amin'ny lalam-pirenena fa 7 omaly dia intelo voasakana be izao ny Filomarika Ravalomanana. Tsy misava taratasy ny fiarakory nefa izy ireo fa manontany izay atondrian'ny Filomarika Ravalomanana
sy manamarina fa ao anatin'ny fiara tokoa ity lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara ity raha ny fihetsika zandary nanao sakana nijerena. Nandritra ny nafiloam-pirenena any Andrajoel dia lasa fitaovana eo ampelantanany ary ampiasany araka izay itiavany azy ireo mpitandro filaminana ireo entina anakanana ny mpanohitra. Izany fihetsika izany nefa dia mampiakatra hatrany ny tanjaky ny mpanohitra sy ny herintsika ara-politika ny filoha Marc-Ravalomanana na eto Madagasikara eny na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha toa ka mampiseho fa mihamalemy hatrany ny fitondrana ankehitriny ary tsy mahomby amin'ny fitantanana any Madagasikara. Efa manakaiky tokoa moa ny fifidianana filoham-pirenena ka manao izay fomba rehetra anakanana ireo mety ho kandida hifanandrina amin'ny mpitondra na tsy mbola fantatra aza ny irotsaka ho fidinana taona 2024. Tsy vao izao no nanaovana raha matahora sy nosakanana ny hetsika ampilaminana no kasainy antoko tim atao fa nitsakitsana ny demokrasia taotry ny oresin'ny filoha Ravalomanana ampany amin'ny anakanana azy sy ny mpanarady azy amin'ny fomba rehetra izany. Fanampanazavana. Ya matahotra ny mpitondra, matahotra ny filoha Ravalomanana sy ny atoko tim izay tena matanjaka dia jerevana ny zavatra ataony manenjika ny mpanohitra fotsiny no ataony. Zavatra ataony mpanohitra no arahana nefa tsy zangy no asany. Ny asany dia mampandroso ty fireneny ty. Ampidiny ny vidim-piainana raha mahay nareo meo asa maritra ny olona ampiakariny fa mivividin'ny olona amboariny lalàna rehetra sy ny embouteillage jerevo ny tatsaha jerevo ny fanabeazana sy ny fahasalamana zangy ny asanareo fa nareo indray manenjika ny mpanohitra fotsiny dia lany andro nareo aiza moa na vita ninina eto amin'ity fireneny ty. Tsy fetrana ny zavatra tahaka izao ny firenentsika ny vahoaka efa mahantra efa ny vidim-piainana efa tena miakatra fa efa mividy ambany dia ambany ny tsy fandriam-pahalemana mbola tapena-bava koa ve ny olona ao anatin'izao. Koa mihina zany raha gadraina daholo ny olona rehetra eto Madagasikara dia ny mpitondra sisa no miririo eto amin'ity fireneny ity tokony hahentsika ary ao anatina demokrasia tsara zany fanehoana ny hevitra izany ary zay tsy korotana mbola tsy stima mihitsy ny korotana izany teto amin'ity fireneny ity. Zavatra tahaka ireny zany dia mamenatra ary izay dia efa miteny ny comité international sy ny mpiarabelona rehetra fa ny zavatra tahaka ireny dia tena hoe tsy fanao eto amin'ny firenena serak'izao tontolo izao. Ny voakandroany teny Antaninarenina ny andian'ny Malagasy mahomby mpianatra mahakasika indrindra ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Zava-dehibe ny fananana tanora afaka hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana saingy mila mahay mamorona asa ho an'ny tenany fa tsy miasa ho an'olona. Ravirazafy Mahenina sy Tahiry Nyaina. Tsy misy laharam-pahamehana ho an'ny mpitondra izay mety himetraka ny fiainam-bahoaka eto amintsika. Ny fianarana nefa ny lova-tsara indrindra ho ny filoha saingy tsy mahita asa ny ankamaroany mivoaka fianarana. Raha tsy izany asa tsy mifanaraka akory amin'izay lalam-piofanana nandany-potoana sy vola. Misy ireo sady miasa no mianatra noho izany eo ny mety hoe analana ny fahasahiranana noho ihany koa mba hitsinjovana asa ambonimbony kokoa mifanaraka amin'ny karama ahafahana mampitamin'ny fiakarany vidim-piainana ankehitriny. Amin'ny ankapobeny zany ny mpiofana mivoakandroany dia mpiofana saika efa aperinasa ny betsaka fa vitsivitsy amin'ireo zany ny mbola tsy aperinasa fa na zany naty zany ao anatin'ny tanjony ny malagasy mahomby amin'ny fanaovana ny fampiofanana ny atonga an'ireo olo rao vao manomboka ny amin'ny taona voalohany atonga azy ho tompona ndraiky tamin'ny fananganana ny hoaviny ary izy zany afaka mieritreritra sahady ny mety ho fampandrosoana ny tenany sy ny faritra misy azy amin'izay fotoan'izay. Raha ohatra kosa izy tsy maintsy hiara-iasa manolona amin'izay fotoan'izay kosa zany dia efa ao anatin'ny fiofanana iarahana aminy ny ahafahany zany miara-miasa amin'izay olona any amin'ny toerana anaovana fampandrosoana tokoka. Azo atao tsara ny manangana asa ho an'ny tena hoy kosa ny solombavam-boaka Totosoa vao fito am-poroporotany fa enina. Mamorona asa ho an'ny manodidina ho azy izy ireo ary tsy maintsy fanjakana intsony. Reo olona ireo zany dia tsy hoe hitady asa fa reo olona ireo zany reo mpianatra zany dia ny tanana sy ny namporosihana amorona asa iny fotony ho an'ny tenany sy ny fiarahamonina izay misy azy dia lasa zany reo ndray zany veo lasa mpanome asa lasa mpitarika mpanetana zany ny tanora rehetra zany mba hiasa ao aminy. Ary reo koa ny akakabetsambo dia misy efa olona efa miasa dia vao maika zany izy ireo koa zany anatsara izay asa izay misy azy ireo zany isa tokony misy ao ny miasa mpanjakana, misy ao ny miasa ny amin'ny projet, misy koa zany reo manana ny orinasa privé ao anatin'izay. Ary izay le toe-tsaina izay mihitsy zany no hitaritana ny mpianatra rehetra eto Madagasikara hoe aloha
tsy hoe voavita ny fianarana de hitady asa isika satria raha malana zava-misy atao amin'ny firenentsika fa isika mihitsy no mamorona ny asa zany a ho atsika ary mikaroka zany a mijery ny zava-misy a satria betabe manana resorsa betabe ty firenentsika ty a afaka trandratsika zany a ka ampirotsika asa ho an'ny tenatsika ka hiaraka anampy ny fiarahamoninatsika sy ny fokon'olona mba hiaraka zany a ametraka zany a paika vaovao zay ihany no afahana zany mampandroso ny firenena zany ny vokandroany tena Antaninarenina moa ny andihany malagasy mahomby mpianatra makasika ny fampandrosoana tontolo ambanivohitra no safidiny ray aman-dreny mpiainy andihany sy nombamboaka voafidy ataony boribory-tany fahaenina Totosoa Andriamampandry. Ny vavaony tranga ampiarahamonina any Brikavilany olona 10 no norahonana olona ambony hiala amin'ny toeram-ponenany no simbaina avokoa ny fananan'izy ireo ary nopitehina ny trano mampiasa fahefana hatramin'ny fitsarana moa ilay olona ambony Ravirazafy Mahenina sy Tahiriniana Adrany. Impolo taona mahery ity ream-pianakaviany ity izao no noterenakolaka hiala tao amin'ny toeram-ponenany miaraka amin'ny vady aman-janany sy ny zafikeliny tsy misy antra fa avy hatrany dia nosimbaina ny entana tao an-trano ary nidirana ankerindra ny hidiny trano fa namonjy raharaha hafa tany ivelany tanàna izy ireo sasatra ny mitondra taratasy ara-dalàna ary tena manamarina fa azy ireo ny tany any amin'ny fitsarana nefa izy sy ny manodidina saingy manana tombony hatrany ilay olona mikasa hibodiny tany satria milaza malala olona ambony no manambola ihany koa. Talata lasa teo le 24 lasa teo de tsy teo an-toerana misy anay zaho de niravan'olona ny tragnoko tonga de niravan'olona ny fanagnako tandragno tao vola very entana ny tandragno tao nipotehina aby hatramin'ny tele ka malahelo zaho mitaregna manam-pahefana ambony rehetra ty satria tsy hitako tsony zao fahanterako zao mbola hamorona hagnano zavatra hafa ny efa kely vitako sy ny fahantrako iangon'olona fanagnam-bola za zany tsy mahafantatra olona ambony zany za tsy tsy manambola zany fa le olona miady aminay zany a sady manambola hono raha tsy ritra hono ranomasina tsy ritra ny volany ary izy koa fantany aby ny olona ambony rehetra hatramin'ny tsara amin'ny tribunaly indrindra fa ny zay manampahefana agny antoerana agny aminay agny de zay zany nindesiny miady ndesiny nandresenanay noho tsy fahafantaranay olona zany sy tsy fanagnanay vola fa ny fahamarinanay no entinay de mivoaka zany le didy de resy fogna zahay satria tsy manambola sady tsy mahafantatra olona misy enimpolo tragno ny tany tianjareo potehina enimpolo tragno mahery fa voatelo ny simba de tsy fantako zegny olona ny antso natonga anjareo ny ala aloha tsy nisy fampandrenesana sy fokotany zavantranga tsy hitarateo ny tandro filaminana sy izy mety ho tompona ndraiky mpanjakana afaka nanakana ny fanimbana ny fananan'olona nandritra ny fotoana nidirana keriny tao an-tranon'izy ireo tamin'le 24 mai taona 2024 de tsy mba misy fampahalalana tonga aminay zany hoe handram-panjakana farany ambany be agny zany ny fokotany zany hoe solo ny tegna mpanjakana miakatra nagaga aza de na ny chef district na ny commandant de brigade zaondreny nanotaniny fa hoe ahoana zavatra aminareo ao zany za tsy raha fantako momba an'izany fa inona misy fandravana trano direna moa le zavatra de tena misy tokoa ka eto zany za matoa misy ny fanjakana matoa misy ny mpitandro filaminana ny mpitandro filaminana voalohany de hiaro ny fahalemana ary hiaro fananam-bahoaka ny zavatra nisy nge de zao hoe tsy tao an-trano araky ny teniny le voamafy teo tsy tao zareo fa nidiranao ny trano zareo araky teny teo iny de potika ny entana very ny sasany de ohatrany hoe tanteraka marina hoe fandravana trano tena hoe ohatrany tanteraka satria tsy fandravana trano fotsiny fa tena fandravana fananana angambany azoko lazaina kanefa misy mpitandro filaminana io inona na tonga ny fahaverezana inona na tonga ny fahapotehana misalovana ndraiky tratrano ny akamaroan'ireo olona ambony eto amintsika raha tsy manao raha matahora manararao-pahefana misy loko dia manao tsirry ny malagasy sasantsasany ny fibotona fananan'olona tsy lazainy intsony ary ny fampiasana mpitandro filaminana amin'ny tsy tokony ho izy rehefa ny fanoherana nefa no manao hetsika
feno mpitandro filaminana ny tanàna atreny amin'ny lalam-pirenena rehefa ny malagasy sahirana tokony arovana kosa no mila vonjy tao tazany-potsiny fanjakana mandrora mitsilano ve no misy eto ny mpandraraka draina ireo mikasanao etsika tapenam-bava tao tsy misy vahaolana matotra mihitsy hatramin'izao ny atolotry mpitantana ny tanàna Antananarivo renivohitra manoloana ny fitohanana lavareny andrakandrana trano no atao ka lasa ny mpampiasa ny lalana no mizaka izay andrakandrana izay avitra solondray be sy Mathieu Prince mandany oraroatra amin'ny telo mahery ireo mpampiasa ny lalana anatin'ny fitohanana eto an-drenivohitra ao anatin'ny indray andro iaraha malala nefa fa ny fitohanana dia isan'ny tsy mampandroso ny firenena iray nisy ny fanavaozana sy ny fanovana ny lalana ho an'ny eto an-drenivohitra manokana raha ny tsikaritra nefa dia vao maika amin'ny tombo ary maharitra kokoa ny fitohanana tamin'ity herinandro ity tsy nisy izay tsy nikaikaika ireo mpampiasa ny lalana rehetra indrindra tany anatin'ireny tambazotra-tserasera maro ireny ny tombo ary ny alavitra kokoa ny lalana nale ho an'ireto mpampiasa ny lalana sy ny mpitondra fiara fitaterana izao izay nanontanianay dia nitovy ny valitenin'izy ireo tsy mahomby ny lamina vaovao no eritreretana namahana ny fitohanana tsisy fahatsarahany ko ohatran'ny vaomay ara ohatran'ny vaomay ohatran'ny tena tsy mety asamiana le toro satria lasa vaomay manodidina be any amin'iny boribory be iny ve mo le fitiarany any olona zao ohatrany hoe le ambotaiazy zany ohatrany mbola tsy tena afaka ohatrany hoe le miditra mitsofoka analakely eo fotsiny ohatrany hoe malaladalaka fa vao aty avelany aty ohatra hoe aty avy aty Ampefiloha aty zao dia hita hoe tena mizene be tsy miova le ambotaiazy raha ohatrana manokana zao aloha manahirana ihany aloha le izy satria raha ohatra dia hoe misy fotoana vonjena ohatra nandao nandray bus tary analakely nefa za manenjika fotoana aty dia taraiky be mihitsy dia mahakatika ilay fanovana lalana indray somary fahirakirana ihany zay amin'ilay ary amin'ny ao ambadiky ny plaza satria any be mpaniendaka be dia raha amin'ny hariva fany ianao dia lasa sahiran-tsaina hoe ahoana ny atao amin'ilay izy aty be mpaniendaka be tsy dia mahita fivana amin'ilay izy loatra ohatra hoe plus mbola vao maika ilay embouteillage lasa mibahana be amin'ilay toerana amin'ilay izy zany raha nitazana tao anatin'ny tambazotra Twitter ny be ny tanàna Antananarivo renivohitra izay efa niparitaka ao anatin'ny tambazotra Facebook ihany koa dia nilaza ny tenany fa lany aiky fa tsy misy afa-tsy ny teleferika sisa ny vahaolona amin'ity resaka fitohanana eto amintsika ity raha tsy aivina dia efa nanohitra ity tetikasa ity avokoa ny akamaroan'ny olona satria dia tsy hita ny tombontsoa azo avy aminy ary tsy mahavita mamahavelively ny fitohanana ny fanaovana azy kanefa izao mbola misisika izao hatrany be ny tanàna fa olana hafa no andrasana fa tsy ny teleferika ho hatrany ny olo-pirenena teleferika aloha tsy vahaolana raha fahitako azy fa ohatrany aitsaitsa fotsiny angamba le teleferika anjifany io zany ny olona rehetrarehetra satria lafo be le teleferika ny bisy ara zao dimanjato efa manahirana hitanao ihany fiakarany vidim-piainana zavatra hafa no atao ohatra hoe ahitaka etisaka ny tanàna na ohatra zany zay no mety ho vahaolana lalako isan'andro tsy possible mahafaly izy mihitsy le teleferika tsy mahafaly lalako isan'andro mihitsy le izy satria le izy ariaka akaiky Michel le izy nefa zay vao any Ambohimanarina to lasa sehatra anaovan'ireo mpitondra andrana fotsiny ny vahoaka malagasy ny olana manam-pahaizana veny tsy misy ao anatin'ireo mpitondra ny tanàna sy ny firenena sa mpangainy tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fahavononana fa fitadiavan-tseza fotsiny izao zavatra rehetra mitranga ankehitriny izao mila tonga saina ireo mpitondra satria dia efa ataon'ny rehetra resaka analana andro fotsiny ao anatin'ny tambazotra-tserasera sisa ny fomba fitantanan'izy ireo nisehona lozam-pifamovoizana Matsiravina teny amin'ny Maria Masay Andranombevava tsy lavitry ny rond-point omaly tokony tamin'ny 1:20 ora sisa sasany alina tanoany fiara Chevrolet Cruze avy aty amin'ny rokady arivo no tafavoaka ny lalana ary nifatratra teny amin'ny takelaka fanaovana dokam-barotra ireny ka nilatsaka tao anatin'ny ranon'ny Maria Masay taorin'izay vokany maty sy tradrano avokoa ireo tovavy roa 7 sy 20 taona tao anatin'ity fiara ity nentina teny amin'ny tranopatiny HGR avy hatrany moa ireo vatana mangatsika taoriny fitsiriana nataony mpitandro ny filaminana ankoatr'izay fiara vaventy roa ihany koa no nifandona teny amin'ny lalam-pirenena faheniny omaly 10 kilometatra avaratry Port Berger vokany entam-barotra maro no simba tanteraka ary betsaka ihany koa ny olona naratra tsy nisy kosa ny ainana fohy araky ny loharanom-bavao hatrany
tratra ny tanjona samy nahazo ny anjarany avokoa na ny mpampiranty na ny olona tonga nitsidika ny antsena sy nitady fanomezana ho an'ny eny teny amin'ny magrobe oririka nanomboka omaly ka ny farana androany ando miaratiana Mathieu Prince. Tratra ny tanjona ho an'ny mpikarakara ny varotra fampiratiana tetsy amin'ny magrobe oririka omaly ary ny farana androany. Marobe ireo olona nitsidika ary nanjifa ireo entana teny an-toerana. Samy nahazo ny anjarana avokoa araka izany na ny mpivarotra na ireo olon-tsotra nitady fanomezana ho an'ny eny. Araka ny fanampiaina tena mpiandohana dia ny vola rehetra azo ny mpikarakara tamin'ity hetsika ity dia omena ireo renzokolona sahirana eto Antananarivo. Efa eo am-panomanana izany izy ireo ary nanamafy ihany koa fa mbola isy ny hetsika hifanampiana tahaka izao. Fa tena tanjona izay tena mahafinaritra anay izany dia ilay tanjona hoe anaovanay fanampiana ho an'ny zokiolona ity hetsika atao magro androany ity. Betsaka ny zavatra hita tato ary zavatra nafinaritra sy mino afa nahafapoan'izay rehetra nandalo teto. Izay hetsika mbola tsy hajanonay mbola tsy hajanonay fa mbola hotohizana satria mbola maro ireo firaisan-kina ho ataonay amin'ireo zokiolona manaraka ihany. Hitanay hoe tratra ny tanjona na marina fa tsy maintsy misy foana fanatsarana izay ampanantenainay ho an'ireo mpampiranty sy ho an'izay rehetra tonga misaotra antsika rehetra nandray anjara na ireo mpampiranty tonga teto mandritran'izay roa andro izay na ireo tonga nanatrika an'izao hetsika izao mampanantena anareo zahay fa tsy mbola hanao hetsika tsara kokoa ary tsara lavitra noho izao na ho antsika mpampiranty izany na ho anareo tonga. Velom-pisaorana tanteraka ireo nitotona fotsy na andro namasaka ity hetsika ity na ireo mpivarotra na ny mpividy. Tena tsara sady videtana mba nisika misy toetra ny any avelany. Dia ny olona betsaka nitsidika teo nentina be dia be toy zao fa reo sisy fa efa tena gony nentina teo dia reo sisy. Reo sisy dia ohatran'izay koa ny avina zao vao mitondra vaovao indray androany fa tsara ny vidiny tsara ny olona mahafinaritra ny fahatongavan'le ny tena tanjonay zany hoe hafa ihany le ara malagasy, hafa ihany le zavatra vita malagasy moa zany tena varotanay teto. Dia mbola ao koa le malagasy zany tia le zavatra vita malagasy mihitsy izy. Nafinaritra ny tsena ka tena isaorana be da be ny karakara fa tena nafinaritra ny tsena. Dia misaotra ny tato amin'ity tsena atao magrobe oririka ity ihany koa satria nahitana karazana zavatra maromaro atao fanomezana ho an'ny neny dia mirary soa an'ireny rehetra dia tahin'Andriamanitra tompoko. Araka izany afa-pony rehetra ary maniry ny toizany hetsika tahaka izao entina nampiana ny mpiarabilony. Eo amin'izay vaovao mahakasika ny fankalazana ny fetendreny ho andrapitra izay hatrany dia anisan'ny miavaka hatrany ireny amin'ny fampandehanana ny raharaha ao an-tokantrano indrindra manoloana ny fahasahiranana mianjady amin'ny tokantrano ankehitriny. Tsy natao ampilefitra nefa izany hoy ireny sendra ny ando miaratiana sy Mathieu Prince. Afa ihany mama, afa ihany neny. Loham-pianakaviana ny lehilahy fa tsy azo ambaniana ary mitana andraikitra goavana ny ireny mpianakaviana amin'ny fampandehanana ny raharaha ao an-tokantrano. Misy fahabangana maro raha ineny tseo. Ny asa, ny fitezana zanaka, ny fandavirariana ny tokantrano, toy ny fitantanam-bola, fandroana hevitra, ao an-damosiny neny avokoa. Fitiavana, herim-po, herin-tsaina no ao ambadika izany rehetra izany. Misedra ny mafy ary mikendry ny asoa ny ankonana trany mba ahafahany vady aman-janaka miaina sy mifaly, mitafy sy misakafo toy ny rehetra. Sarotra ny ahafahana manantanteraka izany ho ireo renim-pianakaviana sendranay androany, indrindra manoloana izao fahasahiranana sy fitanga ny vidim-pianana izao. Goavana ihany ny renim-pianakaviana satria mikarakara tokantrano, mikarakara ny ankizy ao anatin'ny fitadiavana raha hoe sendra tsy ampy ny ao an-trano dia tsy maintsy renim-pianakaviana aloha ny sahirana mitady voalohany. Inona ny vahaolana tsy maintsy atao hoe zao ny atao ahitana sakafo ny ankizy na ohatra. Mafy aloha tsy hafa ny taloha. Raha ohatra anay zao hoe mpivarotra ny asanay dia taloha zao raha mahazo tombaritra 2 alina isan'andro dia amin'izao vaninandro zao zany efa hoe 2 alina isan'andro. Ny renim-pianakaviana dia tena mihatsoroka tokoa ka amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy dia tena ny renim-pianakaviana no mihatsoroka ny zavadrehetra na amin'ny lafim-piainana na amin'ny lafiny fitaizana ny fanatonana fitaomana ny ankonana ho any amin'ny Jesosy. Izy aloha sarotra fa ianao zany rehefa tsy mananki-po amin'Andriamanitra koa amin'ny fiainana dia tena sarotra fa rehefa miaraka aminy dia misy vahaolana azo omeny foana itsoroanao ny zavatra hitrehanao. Isan-taona manokana alahady iray hanomezana asina ny reny niteraka. Samy manana ny andro no safidiana ny firenena tsirairay
fa raha neto Madagasikara manokana dia ny alahady farany ny volana May no voafaritra amin'izany ka raha mpitso alahady 9 May zany ho an'ity taona 2024 ity. Androm-pifalian'ny mpianakavy zany ary na dia efa samy manana ny tokantrano azy ny zanaka dia misy ireo manao fionana sy fivoriana iona ny fianakaviana rehetra. Mirariso ny reny rehetra zany a mba ho reny modely eo amin'ny fiarahamonina, modely eo amin'ny fianakaviana ary mba hatonga an'ireo reny rehetra ho ela velona. Tafita amin'izay zavatra iriny daholo ny reny malagasy rehetra amin'ny fitaizanany ankohonana sy ny tokantrano ohatran'izay. Riroa ranomamy avaiza moianao avy eo anatany ridio vaovao ry rano mikorina raha izay izay hoentinao ny onjam-pitahiana hitsofanjano anao. Maman, si j'avais des ailes, j'habite comme l'hirondelle, passe dessus le toit de maison, sans demander la permission, vite j'irai t'embrasser pendant la récréation, et si pour je le sais qu'elle descend, maman, je n'étais pas ton enfant, je désirerais, je crois, une maman comme toi. Maman, tu es unique, bonne fête. Miarabasady ny reny rehetra ankalaza ny fetin'ireny sambatra ho an'ny rahampitso. Ny pejy fanatanjahantena dia nanaingy androany 20 May 2024 hiazo any Accra renivohitra Ghana ny mpilalao ny Barea sy ny ekipa teknika rehetra avy eto an-toerana hiatrika ny lalao fifantosanana kanina 2024 raha tsy ahivina amin'ny voalohany volana Jona izao no hiatrihan'izy ireo ny lalao voalohany eo amin'izay lalao fifantosanana izay ho atao any Cape Coast tanàna iray any atsimo andrefany Ghana. Androany kosa ny fotoana ny arahany Skoto faritany Analamanga ny famaranana ny fankalazana ny herinandro ny mpanazava sy ny tileto Madagasikara maro ny hetsika no tanteraina nandritra izany avitra solondray be sy Mathieu Prince. Adidy amin'Andriamanitra, adidy amin'ny hafa ary adidy amin'ny tena. Anisan'ny fototra ijoroan'ny Skoto mpanazava sy tileto Madagasikara izay miankina amin'ny fiangonana ho antsika manokana eto Madagasikara izany teny izany. Nentina nanehoana izany dia nisy ny hetsika maro nataon'ireo mpikambana ao anatin'ny MTM na ny mpanazava sy tileto Madagasikara nandritra ity herinandro ity. Nosokafana tamin'ny fotoam-pivavahana izany ny faran'ny herinandro lasa teo ary nofaranana tamin'ny fiarahana tetsy amin'ny kianjana Alarobia androany tontolo andro. Maro ireo fandaharana no tanterahana tamin'izany nanehoana fa mijoro ary velona ny fikambanana fa indrindra ihany koa ny fampivondronana ireo mpikambana mba hampisy firaisankina mafifototra eo amin'ny samy mpikambana. Ny tanjona dia anankitelo. Ny voalohany dia ny fanehoana fahavelomana fikambanana. Ao anatin'izany le lofitô sy le vorokely koa dia mahatsiaro tena izy fa izy kay dia ao anatina fianakaviana anankiray. Zava-dehibe amin'izany namany daholo ireo, Skoto daholo ireo, zava-dehibe zay. Ny faharoa eo ihany koa ny endrika ahafahana rotsaka eny amin'ny fiarahamonina. Ao misy asa soa, nisy nanao nadio sekoly, na mahafalalana sy ny endrika maro samihafa. Izay entina nehoana ny maha-kristianina sy ny maha-Skoto dia ny antom-pisiny dia ny anao adidy amin'ny hafa. Ankoatra ny asa sosialy izay nataon'ny faritra tsirairay avy toy ny asa firotsahana amin'ny fanadiovana sy ny fanampiana ireo mpiarabelona dia manana anjara didy lehibe ihany koa ny Skoto zazavavy na ny mpanazava amin'ny fanentanana amin'ny mahavehivavy. Izay ankalazaina androany dia ny fankalazana maneran-tany amin'ny fitantanana ny fahadiovana mandritra ny fahadimbolana ka maro ireo hetsika sy lalao izay ataon'ny mpanazava hanentanana ny rehetra. Tsy hoe ho an'ny ankizivavy ihany satria hoe resaka momba ny fahadiovana sy ny tonga fotoana fa manentana ny ankizilahy koa zahay satria raha ny eto Madagasikara manokana dia maro zany ireo fomba sy fady raha ohatra ny hoe tonga fotoana ny ankizivavy ho ampanazava eto Madagasikara manokana dia misy ny hetsika atao manerana Madagasikara ary iraisanay manerana ny Skoto zazavavy maneran-tany ty androandroany ity. Fararotona indrindra ny hetsika toy itony mba hisitonana mpikambana vaovao ahafahana manatratra ny tanjona izay napetraky ny Skoto maneran-tany na izany miankina amin'ny fiangonana na tsy. Journée zany tsy voatery hoe kristianina ihany fa misy Skoto silamo, misy Skoto akoatran'izay ka ny tanjona zany amin'ny 2023 dia ho atratra 100 tapitrisa Skoto maneran-tany.
tanjona lehibe sandrasana amin'ny fikambanana skoty ny amola volana tanora iray ho fitaratra eo anivon'ny fiarahamonina araky ny foto-kevim-pijoroany ny amola volana zatovolana zatovovavy iray ho vavolombelon'i Jesosy Kristy olom-pirenena vanina ary andrakina amin'ny fianakaviana. Maresaka iray sampirenen nivoaka tamin'ny fahanginany ary naneho ny heviny mikasika ilay fitohirana sy von'olona nisy eo tany Texas tamin'ny talata lasa teo ny filohampirenena Amerikanina teo aloha Donald Trump namarany fa tokony omena alalany hitazona fitaovam-piadiana ny olom-pirenena ahafahany miaro tena sy miady amin'ny ratsy. Miala rarinombana sy Andra Kotomalala. Telo andro taoriany sehoany ilay fitifirana izay namonjana 1970 sy mpampianatra roa tao amina sekoly iray tany Texas dia nitondra ny heviny mikasika intrangeny filoham-pirenena Amerikanina teo aloha Donald Trump. Nanambara izy io malarivo io nandritra ny fivoriana izay natrehany fa tokony omena fitaovam-piadiana ahafahany miady sy manohitra ny ratsy eny anivon'ny fiarahamonina ireo olom-pirenena. Tsy ny fisian'ny ratsy eny anivon'ny fiarahamonina no analana amin'ny olom-pirenena manara-dalàna ny fitaovam-piadiana eny aminy fa ny fisian'ny ratsy no antony hanomezana fitaovam-piadiana ireo olona manaja ny lalàna ho ny fanamafisany ity filoham-pirenena Amerikanina teo aloha ity. Ity farany izay ny hampangafatratra ny filoham-pirenena Amerikanina Bernays Joe Biden sy ny antoko demokraty ho manao fanararaotana ara-politika ny ranomasina ireo fianakaviana ny doba-oriana tamin'ny fiezahana andany ny lalàna momba ny basy. Ankoatra izay, manohitra ny tohan-kevitra momba ny fitsaboana ny olana ratsaina any Etazonia ihany koa ny tenany. Manoloana intranga tamin'ny 4 ny volana May lasa teo iny hatrany dia ny antony hampitomboana ny fiarovana any amin'ireo sekoly Amerikanina ary nandrososi-kevitra ny amin'ny ametrahana fefy matanjaka eny amin'ireo toeram-pianarana rehetra i Donald Trump. Tsy noadinoany tao anatin'izany ny fanaovana antsoavo ny amin'ny tokony hanomezana ny fitaovam-piadiana ireo mpampianatra. Nanambara ihany koa moa ny senatera ny Texas fa mety hampitombo ny heloka behivavy sy ny isan'ireo reny tokantena hiaran'ny herisetra sy ny fanolanana ary ny von'olona ny anaty metro ny fakanan-keriny na ny fandrarana ny fampiasana ireo fitaovam-piadiana ny Etazonia. Varatsika rehefa avy eo ny fampahalalam-baovao ny fandarana Global News sy ny fandarana ahoana marina. Aoriana izay kosa no anarahantsika ny horonan-tsary loin du périph' ho an'ny androany. Raha ampitsy kosa no anarahantsika ny horonan-tsary joyeuse fête des mères. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ao amin'ny manaraka indray ary tompoko.